Manatitra ny araba tombokilasy tombokivavy tonga soanao ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Pejy sosialy mahakasika indrindra ny fiatrehana ny fety roa andro sisa dia higadona ny fankalazana ny andro niverenana ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara. Mato sy afomanga miezinezina no omanin'ny fanjakana etsy Mahamasina raha toa ka zara fa misy atokona ambulany ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Germaine Menjanary, Mano Randriamalala. 17 taona nahazahoana fahaleovantena i Madagasikara. Maleo tena tokoa ve isika? Tena afaka migejany fanjanana tokoa ve ny malagasy? Ny hita sy tsapa dia tena sahirana ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy. Sara raha mahita ho arapaka isan'andro. Eny fa na dia mandritra ny andro ny 24 Jiona io ihany aza. Mamonjy ireny mpanome voatsy rambony tanany rondry ny ankamaroany. Sitrany ay hifaliany ny vady aman-janaka. Efa mba manomana ihany zay fa le fahatsana moa zao be dia be aloha fa zay mba kely emen'olona hifalianay zany. Ie, zany efa mba misy ny atao zany dia mba manao mba azo atao fa rehefa tsisy moa ny atao inona no atao? Tena kosa tsy salama n'inona. Ny anomanana ny fety any ampanasana lamban'ny olona tompoko zao no natsoina hoe hizara vary dia lasa ny azakazaka tompoko nefa lamban'ny olona zao navery najanoko fotsiny. Zara koa raha naza ny za manano tena. Zaho moa tsy afaka miasa amin'ilay fotoabatana, tsy afaka mibatabata tsony dia izay mahatonga naka kely tato nga misy problème ny tobatako ambany iny. Tsisy mbola hoe manana mihitsy zao. Manasa lamban'olona zao ny asanay dia izao zao tsisy vola. Dia nanampy an'ilay dia mba nisy namidoloha. Zany tsisy vola manokana mihitsy zany Tsisy. Tsy haiko zay talado indray na nahita sasalamba na hoe. Mena ve nanana budget manokana no manana ho an'ny fety hoe famba misy vola manokana ihany no mbola tsisy. Fa zay kely ananana zany dia fotsiny nahiratra. Famba nisy hoe anaovana sakafo sy anaovana mbola tsisy. Tsy manana natokana anaovana fety intsony ny isa-tokantrano ankehitriny. Raha ny fanadihadinana atao hatrany. Ankoatra ny fitafiana sy ny kilalao ho an'ny ankizy dia tsy afa-misaraka amin'izany akoho amam-borona izay efa midangana tokoa ny vidiny eny an-tsena. Ho an'ny vorontsiloza lehibe iray mantsy dia efa tafakatra 500 ny vidiny. Raha toka 100 kosa ny vorontsiloza vavy iray antoniny. Ho an'ny gisa indray dia manomboka any amin'ny 7,000 izany. Raha toka 4,000 ny gana. Manomboka amin'ny 4,000 kosa ny akoho miankina amin'ny abeny. Nambaran'ireo mpivarotra nefa fa maina ny tsena hatreto. Mena anaty fahasahiranana ny malagasy ankehitriny. Zara raha malafy ny mpivarotra amin'izao akatoky ny fety izao sahirana ny malagasy. Miana isan-taona ny fahefa-mividy ny isan-tokantrano. Handeha rahantsika ny fanadihadihana nataon'ny Avitra Soldrabe sy Mathieu Princy mahakasika ny tsena androany 4 Jona. Mialefitsy kelikely ny fanjifana ny vita gasy, mirona makany amin'ny fividian'ireo kilalao vita sinoa rehetra, tsy mitsahatra amin'ny totongana ny fahefa-mividin'ny sambatan'olona. Miaina mivantana izany ny mpanamboatra sy ny mpivarotra rendrina taratasy vita malagasy. Zara raha misy manontany ny entana ho ireo mpivarotra manodidina Analakely sy Ambody Filao. Arivatra amin'ny 5,000 no amarotana ny arendrina. Miditra fahatantoka ny mpivarotra indraindray, tsy samaka entana betsaka koa no ny tahotra ny tsy ahalafo azy. Ny arendrina zao raha ohatsinay zao dia tsy dia maka hoe be da be tsonotsinona fa mahazo kely ohatra atao arakaraka izay takatra vidin'ilay olona zany. Satria le fainana efa eraha mahita. Somary latsa-datsaka kely no vita gasy fanjifan'ny olona anazy. Raha ny ohatra tamin'ny heritaona zao, tamin'ny heritaona ny olona tena nanjifa vita gasy. Fa tamin'ity somary latsaka kely. Ankilan'izay, namara zao ireo mpivezivezy dia mangina ny tsena. Miantranka amin'ny karazam-pivarotana rehetra ny fiakaran'ny vidim-piainana. Mihavitsy isa-taona ny mpanjifa. Ie, tsena aloha zany eo ihany atao hoe mety, atao hoe tsy mety satria eo koa ilay olona zany misy vita gasy dia misy vita sinoa dia ilay vita gasy ohatrany hoe ataony zareo atsefatsefany fotsiny sisany. Par rapport tamin'ny heritaona zany mba nalafilafo ihany. Fa tamin'ity taona ity izao tsy nangingina ny tsena. Tsena aloha tamin'ity somary maivamaivana mangingina kely raha ny ohatra tamin'ny heritaona. Tena tsy misy tsena ary tena tsy misy mihitsy. Tena tsisy. Tsy zao io entana namidina io karavaka ireny lafiny indrindra androany. Fa tena tsy misy. Isa-taona zany hoe tsy misy mba misy kely ho raisina ihany. Fa ty tena tsy misy mihitsy. Tena tsy misy.
iray andro mialohan'ny fetim-pirenena hitantaratra eny amin'ny endriky ny rehetra ny fahasairanana tsy afa-manoatra nefa fa tsy maintsy mizaka izay fahasairanana izay ny isan-tokantrano. Iray ihany ny vahaolana ahafahana mivoaka amin'izao fahasairanana izao dia ny fanatanterana ny fifidianana izay mila ny fandraisana anjara sy ny andraikitry ny olom-pirenena tsirairay avy. Mila mijoro ho an'ny firenena isika ialana amin'izao jaly mahazo antsika izao hoy ny solombavambahoaka Stanislas Randrianarso androany nandritra ny fizarany fanomezana ho an'ireo sahirana ao amin'ny boriboritany faharoa miankina amin'ny safidy no hiafaran'ny fiainana mandritra ny 5 taona manaraka hoy ny fanazavany. Germaine Menjanary Manora Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay. Tsy vary novidiana ireto nozaraina ireto fa vary novolena sy novokariny solombavambahoaka Stanislas Randrianarso. Vary sy arendrina ho an'ireo mponina sahirana tao amin'ny boriboritany faharoa nataony androany ho fanomezana ho an'ny asaramanitra. Fokontany miisa 5 no nanaovana etsika sosialy toy izao ary isan'izany teto amin'ny Laota na ny rovan'ny Manjakamiadana. Zay malagasy zay tena malagasy voaka ny faly. Dia zao misy an'ity zavatra kely ity satria inona moa ny asaramanitra tena hoe tokony faly daholo antsika malagasy. Nefa no problème misy eto amin'ny firenentsika dia tena olana ara-sakafo te farany zay tena mampalahelo. Dia tonga dia mbo nieritreritra kely hoe aloha zay mbo olona zay mbo maro anaka zato hoe sahirana zay mbo maro anaka hita hoe sahirana amin'ny ara-sakafo kely amin'ny fitadiavana kely mety tsy tonga tsy nitany dia nitsaingana fa nataoko tao ny distim, fokotim, ny CM, ny AP nitsainganareo satria raha herany sy fokotany ty fokotany ty fokotany efatra ny tembo-mitsimbona dia io misy vary kely dia io misy arendrina kely dia mba raiso ampifaliana le tovoka. Tsy diso anjara ihany koa ireo mponina teto amin'ny fokotany androndra nanamafy ny solombavambahoaka fa mila mijoro ho an'ny firenena isika rehetra manoloana izao sedra lalovan'ny malagasy izao ka isany andraikitra voalohany amin'izany ny fidirana ao anatin'ny lisym-pifidianana. Tsy vita ny fitarainana fotsiny fa mila mandray andraikitra ny rehetra hoy ny fanazavany. Olona sahirana, zokiolona, olona manana fahasembanana no tsongain'ny komina ambanivohitra Ambohidrapeto azo fanampiana hiatrehana ny fetim-pirenena. Nanamafy ny ben'ny tanàna fa fiara-miasa eo amin'ny komitima sy ny komina ambanivohitra Ambohidrapeto no nazona nanao izao asa sosialy izao. Tato-baovao Germaine Menjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Zokiolona sy olona sahirana manodidina ny 500 no notoloran'ny komitima sy ny komina Ambohidrapeto fanampiana ho nofokena amin'ny tampihavanana amin'izao antsaramanitra izao. Paty sy menaka ary sakafo masaka hiaraha-mihinana no natao mba ho mariky ny tena firaisampo manoloana ny olana mahazo ny firenena izao. Ireo tena tokony isitraka fanampiana no nahazo fanampiana hoy ny ben'ny tanàna eto amin'ny komina Ambohidrapeto. Natsiaro ireo zokiolona rehetra mihoatra ny 12 taona. Natsiaro ihany koa izahay ho andreo manana fahasembanana rehetra manerana ny komina ambanivohitra Ambohidrapeto ary tsy diso anjara amin'izany ireo sahirana. Nataoko hoe maka ny anaran'ny zokiolona ngamba sy ny be antitra efa tsy misy olana tsoa satria efa avy hatrany dia fantatra ireo be olona ireo hoe zokiolona ty na fantatra ihany koa andreo olona izay manana fahasembanana. Fa ny critère nangalana andreo tena sahirana dia ireo tena tsy manana asa mihitsy fa tena hoe miaina ao anatina mizera zany. Dia ireo aloha nataonay priorité ny amin'ny androany dia ho an'ny manarakarak'izay indray mihetsika indray nisan'ny olona izay nomena an'io fanampiana androany io zany dia 500,000 aloha fa hatreto ny olona efa vita dia eo amin'ny 4,000 izay efa nataonay tao anatin'ny 3 volana izay dia mbola mitohy hatrany hetsika miaraka amin'ny ben'ny tanàna Ambohidrapeto. Fiaraha-miasa teo amin'ny komina sy ny antokotima tamin'ny fitadiavana ny entomanana no nahafana nanao asa fanampiana ho an'ny samy malagasy izao ho hatrany ny fanazavana. Ho an'ny manomboka eo amin'ny sahirana rehetra dia nanao hetsika izahay tokotiko Madagasikara. Tamin'ny asa botsy teo nanaovanay fitadiavam-bola izay natao tamin'ny espace Cordis isorana ho an'ireo rehetra izay nandray anjara tao anatin'izany. Dia ireo no nanao ny fanampiana ho an'ny sahirana rehetra. Fa izahay kosa teto amin'ny komuna dia ho an'ny be antitra sy ny manana fahasembanana no ndraisinay an-tanàna. Saingy natambatra ny hetsika nanaovana azy satria sahirana ihany koa zareo ny amin'ny toerana sy ny fikarakarana dia fanampy eo any zava-dehibe. Isy ny fanamariana manokana ity daty ny 24 Jona ity ho an'ny komina Ambohidrapeto. Isan'izany fisiany arendrina ho an'ny Rampitsoariva.
nanamafy ny be ny tanàna fa amin'ny volana jolay zao no otokanana ny lapan'ny tanàna vaovao ho an'ny komina izay vola madiodio avy amin'ny komina no nahafahana nanamboatra azy. Mijany eo amin'izay vaovaony sosialy izay ihany lalankely 4 kilometatra mamakivaky ny tanàna no natolotra ireo mponina ao amin'ny boriboritany fadimy. Teti-bolany Siad no nahafana nanao ireo asa ireo. Miantsony amin'ny fikojakojanana ny fananana iombonana noho izany ny solombavambahoaka lantany an-toerana fetra raha lambozafy milolona. Germaine Mejanahary, Mathieu Princy. Afa-pasahirana natanteraka izay. Io no nambaran'ireo mponina eto amin'ny boriboritany fadimy no ny fahavitan'ireo lalankely mamakivaky Anambatove, Anjanahary, Ambohimirary, Ambatokaranana ary Ambatomaro. Angadina nanana sy vinaitana izao asa izao ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotimy fetra raha lambozafy mololona. Tsy ny mpianatra ihany no sahirana tamin'ireo lalankely ireo teo alofa ny rehetra hoy ireo mponina. Ty faritra ambany ty de tena anaty maloto anaty fotaka hatrany Poto-pe mahitsy ny ety le toerana atao hoe manainga zipo fa zao zay tsy manainga zipo tsony fa afaka mibacolon sotra betsaka indrindra tompoko fa de tena nahafapo anay tanteraka mahitsy. Nofinofy tokoa zao satria no heverina fa tsisy avita mihitsy zao zavatra zao nefa ohatrany nofinofy zany fahavitany zao votsavitra lehibe zao. Tamin'ny andro taloha dia tena nampijaly ny mponina taty mihitsy satria dia ny rano rehetra avy any Amboditsiry rehetra any dia midina maka amin'ny dôly dia zara fa tsy afaka mandeha mihitsy na ny mpiasa na ny mpianatra fa dia voatery tsy maintsy manala kiraro. Kanefa moa no niezaka nataonareo dia vita soamantsara izy ity ka tolorana fisaorana manokana le moto député izay angadina nanana sy vinaitana tamin'ny famitana ity lalana ity. Tena nampijaly ny olona tokoa izy ity tanidina izay taona maro zay ataoko hoe efa 80 taona angambany zay mbola tsisy namboatra mihitsy lalana ity ka ankehitriny dia tanteraka soamantsara zany ka dia isaorana ny député avy amin'ny team izay mikarakara sy nanatosana izao lalana izao. Fatran'izay izy ity dia tena lalana ratsy be ary eto amin'ity toerana ity dia tena mahita misy mpanentaka mihitsy fa zaho mivandeha mivava azonareo dia ankehitriny izy vita dia misaorareo fa mbola misy tsiry tokony atao ihany zany ary. Vita ny asa hoy kosa ny solombavambahoaka miantso ny mponina ny tenany mba hikojakoja ireo fotodrafitrasa ireo fa nanana iombonana izao ka tokony hoajaina ho hatrany ny fanazavany. Ny fanetana natao an'ny vahoaka dia mponina ety amin'ny manodidina dia mba hikojakoja izany satria fananana iombonana zao zavatra vita zao ary anetanana koa ny fikojakojana azy amin'ny alalan'ny tsy fanariana fako aloha voalohany indrindra ao anatin'ny zany tatatran fa ino no mitarika ny fahasimbany ny lalana toy izao. Maro ny fokotany izay mbola ho tetezina satria misy anaky 7 zany dia ao ny Ivandry, Ambomirary, Amboditsiry sy Ambatomainty izay misy atsika eto. Ambatobe koa misy toy izany anankiroa dia ny Anjanahary 2S mbola ho any Ambatokaranana koa izay ary mbola ho any Ambatomaro afovoany. Zany anisan'ny anaovana fotodrafitrasa toy izao mba hanala fahasahiranana ny vahoaka ka dia mbola hanetanana atsika ny kojakojana sy hanajana satria mandrora mitsilany atsika hoy aho teo raha manary fako tsy mikojakoja tsy sarotiny amin'izany fananana iombonana zany. Afa ihany ho hiatrany ireo mponina ny asa izay ataony ny Antokotimy mampatsiahy ny fomba fiasan'ny filomary karavalomanana nandritra ny fitoam-pitondrany izao ataony solombavambahoaka fetra lambozafim-bolona izao. Maniry zay mba ho tonga soamantsara any amin'ny dada any ny fandrosoana izay misy aty dia mbola mirary zay mba ho tonga eo amin'ny fitondrana izy dia mba hitohy ohatra zao foana dia lavirary zay madinika fa zay ny tena iririnay dia ela velona ny team ary mirary soa ny dada ihany koa izahay mba ho tafaverina eo amin'ny fitondrana satria nandritran'izay 5 taona zay dia tafalatsaka tao anatin'ny fahantsana tokoa satria ny asa votsa ny vidin-javatra mialafo ary ny fampianarana lasa misonjotra be ny fampidirana fampianarana mpianatra tsy zarazary noho ny kantina sy ny tablet fa dia manantena ny dady zay mbola hiverina amin'ny fitondrana tompo sotra be da be. Fokotany miisa 5 no nanaovana asa tahaka izao hoy ny fanazavana nety ny solombavambahoaka. Volam-bahoaka tamin'ny alalan'ny Siad no nahafahana nanao izany. Etitra ny fanaraha-maso ny asa fanamboarana sy ny fijerena ny asa tena maika ho an'ny vahoaka amin'izany ka nahatonga ny fahavitany tahaka izao.
Miantso ny vahoaka malagasy avy amin'ny lavalinosi ny vovonana G5 sy ireo hery-velona rehetra miaradia aminy tsy hanotrona ny fankalazana izay tarihin'ny fitondrana manerana ny Madagasikara. Miantso ny rehetra ihany koa ijoro manoloana ny fanaovana tsinotsinona ny fiandrianam-pirenena sy ny fanalikiana ny malagasy izy ireo. Afitra Solondrabe, Andry Rakotomalala. Manao toy-vakana ny fanambarana ataon'ireo vovonana sy atoko politika mikasika ny fizakan'ny filoham-pirenena amperinasany zo-pirenena Frantsay. Manameloka ny fanaovana tsinotsinona ny malagasy avokoa ny atoko maro manohitra izao fitondrana izao. Nivoatra nandritra ny fivorenana nataon'ny vovonana G5 ny fehikevitra miantso ny malagasy rehetra tsy irahina amin'ny mpitondra anatin'ny fankalazana ny 17 taona niverena ny fahaleovantena izy ireo. Ary bilaza ny anamafy ny hetsika aorian'ny fetin'ny fahaleovantena. Dia famadihana tanindrazana Kitsirano izany ary famitana ny voaka malagasy. Ka tsy tokony hitarika ny fetim-pirenena i Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Miangavy ny folo alin-dahy izay tandrokaro ny vozona andray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fitarihana ny matso amin'ny fa 20 Jona. Miangavy anareo miaramila andray andraikitra amin'ny fandaminana ny firenena. Manainga ny solombavam-bahoaka ty tanindrazana mba andray andraikitra ampiato ny filoham-pirenena amin'ny asany araka ny fahefana nomeny lalam-panorena anazy ireo. Ny G5 dia manao antso avo amin'ny hery-velona rehetra ty tanindrazana mba hanambatra ny heriny ho fanavotam-pirenena. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy mba hotony mandritra ny fetim-pirenena. Manameloka tanteraka ny fanalikana nataon'ny Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy ihany koa ny vovonana G5 ary miantso ny malagasy tsy hakanavaka mba irahina anohitra ny tsy mety ataon'izao fitondrana izao. Tsy mpanohatra sy ny mpanohatra sy ny vahoaka efa miray feo daholo. Indrindra tao aorian'ny nanalikany Rajoelina ny vahoaka malagasy hoe misy vovo. Fanalikana zany aminay ary na amin'ny vahoaka malagasy zany zava-doza be. Ka dia hita eto ny toy indrindra ianao filoham-pirenena taratry ny vahoaka malagasy ray aman-dreny ny vahoaka malagasy no manalika ny vahoaka malagasy mba mampalahelo zany. Ary mino aho fa tsy hipetra-potsiny daholo ny rehetrarehetra fa kosa rehefa mifanalika ohatran'izay tsy mety tsony. Tsy mety io na iza na inona ho lazain'iza hiaro azy na inona ho teneniniza hanamarina azy dia ny vahoaka malagasy tsy hanaiky an'izany. Voafahana lainga tanteraka ny malagasy nandritra ny 5 taona. Ny olana tsy nisy voavaha fa ny fifampiarovana amin'ny fandetehana ny firenena no nisongadana nandritra ity fitondrana Rajoelina ity. Firenena potika soloa noho ny tsy fahaizana sy ny lainga no sisa navelan'ny Rajoelina sy ireo ekipa miaraka aminy ho an'ny taranaka. Mila petraka ny gouvernemanta iraisana tariny Andrina. Io no votoatin'ny fanambarany fianakaviam-bena mpanjaka eto Madagasikara androany. Ny firosoana amin'ny gouvernemanta iraisana sy ny mahakasika ny lalam-panorenana no votoatin'ilay fanambarana. Mila fanavotana aingany Madagasikara sy ny vahoaka malagasy hoy ny fanazavana nataon'izy ireo nandritra izay fanambarana izay. Germaine Menjanary, Mathieu Princy. Teboka roa no votoatin'ny fanambarana izay nataon'ny fianakaviam-beny Andrina eto Madagasikara androany. Mandalo kiondalana ny firenena hoy izy ireo ka mila vahaolana maika. Vahaolana nomeny izy ireo ny tokony ametrahana gouvernemanta iraisana saingy eo ambany fitarian'ny Andrina. Isary natao dia mba amerenana ny hasiny malagasy sy ialana amin'ny politika mampantra vahoaka ataon'ny mpanao politika hoy ny nambaran'izy ireo. Tonga eo amin'ny kiondalana tantaram-pirenena isika izao dia ho fanajana ny soatoavina malagasy, ho fanajana ny fanambarana nataon'ny firenena mikambana, ho fanajana koa ny fivoriana izay nataon'ny Union Africaine, dia ny vahaolana tokana ho amin'ny Madagasikara ankehitriny amin'izao kiondalana tantaram-pirenena izao dia ny fananganana gouvernemanta tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa maleo tena manana fahefana feno
eo mba ny fiahiny fianakaviam-ben'ny mpanjaka eto Madagasikara mba ielana amin'izao fantrano Madagasikara izao, ielana amin'ny kolikoly avoleta sy kolikoly isan-karazany, ielana amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ielana amin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy. Ilaina hoy ny fianakaviam-ben'ny Andriana eto Madagasikara ny fanaovana lalam-panorenana malagasy. Lalam-panorenana mankato an'Andriamanitra sy ny soatoavina malagasy no mila atao eto amin'ny firenena. Ny fanovana ny lalam-panorenana zay no lara-pamehana, fanovana ny lalam-panorenana mba ho lalam-panorenana mankato an'Andriamanitra, manaja ny soatoavina malagasy, tena manaja ny fihizina malagasy, ao anatin'izany ny fametrahana ny mpanjaka, ndrenony ireo mpanjaka rehetra manerana Madagasikara eo amin'ny toerana tokony hisy azy avy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mangina ny fianakaviam-ben'ny Andriana fa manara-maso ny fizotry ny raharaham-pirenena sy ny zava-misy ankehitriny. Mila fanavotana aingana ny vahoaka malagasy sy ny firenena ho iatrany izy ireo. Pejy fampianarana 3 andro tao aorian'ny fahavitany fanadinana CEPE efa manomboka mivoaka tsikelikely ny valim-panadinana. Fari-piadidy mpampianarana maromaro no efa namoaka ny vokatra ao aminy. Isan'izany ao Antsirabe voalohany sy faharoa, Ambatolampy, Vavatenina, Kandreo, Ambatofinandrahana, Antsalova, Nosy-Be, Soalala, Ikialamavony, Ambatomainty, Marivoay, Ankazobe, Vavatenina. Ho any eto Antananarivo efa namoaka ny valim-panadinana distrika na Antananarivo Atsimondrano, Ambohidratrimo. Saika anyoatra ny 500 ny vokatra CEPE tamin'ny ankabeny. Ho an'ireo fari-piadidy mpampianarana efa namoaka izany. Nisy ano latsaka toa ny Besalampy, 7,5 ny Tapafana, 7,7 ny tao Kandreo, 7,2 ny tao Ambatolampy, 7,7 ny tao Manandrina, 7,5 ny tao Andramasina. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray, miakatra tsikelikely ny lenta sy ny fahafezan'ny mpikatroka ny Aiady Kempo MMA, taranjy izay tsy tena mbola faheno kanefa dia nahazoana vokatra tsara tamin'ireo lalao iraisam-pirenena samihafa. Nisy ny fiadiana izay tompon-daka ny Madagasikara tamin'ity herinandro ity, mavitrika ireo mpikatroka na eo azany olana maro sedraina. Fanadiadiana. Ligue 10 tonga namaly ny antso tamin'ny fanatanterahana ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Madagasikara amin'ny Aiady Kempo MMA, taranja misokomora ary efa mahaliana ny malagasy. Hiezaka ny mpikarakara araka izany anao hetsika matetika mba hamaliana ny filan'ireo mpikatroka sy ny mpakafy ity Aiady ity. Mahery ny 80 ny soratra anarana fa efa mandroso tsikelikely ny fafehezan'ny mpiady, ny fafehezan'ny mpampianatra sy ny mpitsara sy ireo tompona andraikitra ao anatin'ny fikarakarana ny Aiady Kempo MMA. Mino sy manantena izay fa mbola afaka ny anome fahafahapoa ny filan'ireo tanora malagasy izay manana hery sy tanjaka ka afaka anao hiatrika Aiady Kempo MMA. Tsy mitsanga menatra ny malagasy amin'ity taranja Aiady ity, efa nisy ny solotenantsika nitondra vokatra tsara nandritra ny fifaninanana natao tany ivelany. Maro ny fandaram-potoana iraisam-pirenena miandro ny mpikatroka ka iantsona ireo mpanohana sy mahalala-tanana satria mbola tsy mijoro ny federasiona ho an'ny Kempo MMA eto amintsika. Manana maizy azy sika malagasy, tena mahay miady ny tanora malagasy fa ny hoenti-manana no sahirana. Ny championnat de Madagascar dia isy efa mikondoza any amin'ny faran'ny volana septambra any raha mandeha tsara. Fiona eto amin'ny Océan Indien manasa ny ekipa La Réunion tsika dia manasa ekipa Mauritiana koa any amin'ny faran'ny volana septambra. Mbola tsy nivoaka hatreto ny datin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany amin'ny Gama MMA sy ny amin'ny Kempo. Manana ny laza eran-tany isika amin'ny fahafehezana ny Aiady raha tsy laza afa-tsy ny kickboxing ohatra. Mirona tsikelikely amin'ny fampivelarana sy ny fampivoarana ny Kempo MMA ihany koa ny tanora malagasy. Ity fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Madagasikara ity dia notanterahana tetsy an-tany mena ny alakamisy teo.
Niondrika tamin'ny sa 2017 manoloana ny Etazonia ny ekipam-pirenena malagasy ankoay tamin'ny andro voalohany fifantsana ny fiadiana ny amboara eran-tany eo amin'ny taranja basketball U19 izay natao tany Hongrie ny tolakandro teo. Tsy tapitra hatreo, mbola mitohy ny lalany ankoay. Ifanandrina amin'ny Liban izy ireo rampitso alahady amin'ny valora sasany oreto Madagasikara ary fandona amin'ny Slovenia kosa ny talata amin'ny andro fahatelo amin'ny 4:00 oreto Madagasikara. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany, mioky ny milisy Wagner any Rosia, mafana ny toedrara any an-toerana. Niakatra ary tafiditra atao amin'ny foibe ny tafika Rosiana natao Rostov ny lehibe ny Wagner sy ireo andeha tafika ary ny vondrona miara-dia aminy. Io maraina io mitaky ny alalana tsy misy atakandro anireo lehibe ny tafika izy ireo no ny fanafiana natao ny tafika Rosiana notary ny ministry ny fiarovam-pirenena ao an-toerana ny toby famaharany PMC Wagner no tsy pian'ny lehibe ny Wagner ity ihany koa ireo fetsika mamoetra ataon'ny Rosia amin'izao. Fanadiadiana. Mikomy ireo andeha tafika sy ny vondrona Wagner tariany lehibe ny Prigozhin amin'izao fotoan'izao. Nivadika tamin'ny filoha Rosiana izy ireo ary nanao diabe ho an'ny famarinana hoenty manafaka ny Rosia. Omaly, nanao ny fahatezerany lehibe ny Wagner raha nilaza fa notafiny ny tafika Rosiana no tariany ministry ny fiarovam-pirenena ao an-toerana Serge Shoigu ny toby famahara ny PMC Wagner. Takiny tsy misy fepetra ary tsy misy atakandro ny anesora ny tompona andraikitra io. Nisy ny diabe nataon'izy ireo ary io maraina io tafitra tao amin'ny foibe ny tafika Rosiana natao Rostov i Prigozhin sy ireo andeha tafika miaraka aminy ary fantatra fa eo ambany fifehezany Prigozhin ny seranam-piaramanidiny sy ny toerana stratégique ao Rostov. Nanao fanambarana avy hatrany Vladimir Poutine filoha Rosiana manoloana ity disadisa ity fa andray fepetra entitra ho an'ny fahavalo sy ho an'izay rehetra mpamadika ny tandrazany Rosia. Efa amperinasa ny miaramila sy ny tafika hiaro sandamina ny toedrarara ny filazany. Tsy niandry ela fa namaly avy hatrany io fanambarana io ny lehibe ny Wagner fa mila tsahatra ny ady. Navoaka ny marina rehetra, nampangain'ny Prigozhin ho nangalatra ny vola fanampina tamin'ireo toerana nadian'ny PMC Wagner ny fitondrana Rosiana sy ny tsy fanomezana ny fitaovam-piadiana toy ny bala tamin'ny ady ny fanaovana tamin'ny Ukraine. Ambonin'izany rehetra izany ny lainga tao manoloana ireo lavo anady. Efa tafakatra avy efatreny ny maty anady kanefa feno ny tompony andraikitra izany ho ny fanazavana. Misy fiaramanidina sy fitaovam-piadiana mizotra makany Moscou manaraka ny lalana migodana M4 amin'iny faritry Letspekiny. Misy ihany koa ireo fiaramanidina tafika Rosiana napoaka ny Wagner ary maro ireo tombontsoloka andrehatra. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka fenao nanaraka izany hatramin'ny farany hatony mazatra ho arahinao orin'izao fampalalam-baovao izao ny fandaharana ahoana marina sy Global News Snag izay no lohatenin'ny horonan-tsary ho arahinao tao amin'ny fahitalavitry ny NBS amin'ity sabotsy alina ity ny tenako mametraka ny veloma mandra-pitafa ary mirary farany herinandro sambatra ho anao veloma tompoko.